dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika tonga soeto amin'ny fandarana dinika indray tompoko kilasy tompoko vavy ifantoka misimisy kokoa amin'ny resaka fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa amin'ireo pray ombinantoka a Madagasikara ny ivelany any fandarantsika amin'ity androany ity sainga izay sehatra izay ihany fa mifandraika amin'ny resaka politika iainantsika amin'izao fotoana izao no tena lahadinika atao anatin'ity fandarana ity tompoko kilasy tompoko vavy noho izay dia Andriamatoa Serge Zafimahova izay mpandrindra nasionaly ny fampielezan-kevitry ny candidat Marc Ravalomanana no vahintsika atao anatin'ny fandarana. Miarabanao Andriamatoa Serge Zafimahova, tonga sondray aloha eto amin'ny plateau ny MBS. Voalohany aloha dia miaraba tratran'ny taona 2024 miarabanao dia miaraba ampieno. Andriamatoa Serge Zafimahova, tamin'ny faraparan'ny inerinandro lasa iny voalohandohany marina kokoa nisy feonandeha mikasika ny fifandraisanareo mpiara-miasa moa indrindrandrindra sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Misy fomba fiteny moa anaty farangisosina nisy ny teny hoe nisotomin'ireo mpamatsy vola sofina ny candidat Marc Ravalomanana mba hanaiky izay voka-pifidianana mivoaka eo. Inona ny tena fipetrak'izay zavatra niseho izay Andriamatoa Serge Zafimahova? Ny voalohan-teniko aloha nisy fionany ireo communauté internationale niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Ny délégation ny filoha Marc Ravalomanana dia reto avy zahay tao anatiny: ny Andriamatoa Mahafalo Olivier izay premier ministre sady ministre de l'intérieur tao aloha no koa filohan'ny comité de soutien ny candidat Marc Ravalomanana tamin'ny deuxième tour. Ny Andriamatoa Rabenja izay talehan'ny fampielezan-kevitra dia ny tena koa Serge Zafimahova mpandrindra ny fampielezan-kevitra. Ka reo zany izay ny tao le nampiantso anay dia le antsoina hoe groupe de soutien Madagascar. Zany hoe taloha zany izy tamin'ny crise 2020 ka hatraty amin'ny taona 2020 dia groupe international de contact Madagascar ny anaran'izy io. Dia rehefa lany GIC ny fiantsoana azy tamin'izay GIC Madagascar. Dia rehefa lany ny filoha tamin'ny 2024 dia lasa niova le izy hoe groupe de soutien Madagascar. Zay aloha zany tokony hazava amintsika. Io fionan'io zany fifanankalozan-kevitra momba ny hoe ahoana moa fandeha lera raha-pirenena taoriana ny fifidianana, satria candidat Lacroix zany no ataontsika hoe tamin'ny dingana faharoa na deuxième tour dia tao anatin'izay cadre zay le fanasana. Tianjareo fantatra hoe ahoana ny fomba fijery ny filoha Ravalomanana ny raha-pirenena manomboka eo. Io daty io dia ny 1 décembre tamin'ny 1 zay no niona tamin'ireo mpikambana tao anatin'le hoe groupe de soutien Madagascar reo. Tao avokoa zany ireo firenena lehibe tany amin'ny Union africaine le fionana. Maro ny resaka natao nefa le olona tsy nanatrika an'le fionana ka zay magaga. Ny fionana tao ataontsika hoe nisy fizarana telo mazava tsara. Ny teny voalohany aloha dia ireo mpikambana tao amin'ny groupe de soutien Madagascar. Zany hoe ny teny tsirairay mihitsy ny zareo nameny fomba fijery ny raha-pirenena. Raha fitinina ny zavatra ny tenenin zareo amin'ny ankapobeny dia nametraka zareo hoe misaotra anareo izy tsy nisy korotana tamin'ny manifestation tranga tamin'ny sabotsy talohan'io. Le hetsika voalohany zany tao amin'ny 13 mai ndrasahany zareo io. Fa ho anay izy tsy nietsika zany amin'ny ankapobeny ho an'zareo tsy hany ny problema satria expression démocratique zany nietsika. Fa ny atahoranay fotsiny sao dia misy dérapage. Ka raha misy dérapage izy misy andraikitra roa zany le dérapage. Ohatrohatran'izay le izy amin'ny ankapobeny. Fa aleo tsorona izy félicité nareo fa tena voafehy tsara ny olona tao.
ary ny président moa rehefa nandeha ohatran'izay le fanazavana zany neny zareo zany hoe ny anay ozy a nisy ny teny mihitsy moa tao hoe tsy nitabataba ozy ny problema rehefa misy ohatran'izao satria expression démocratique zany fa nikorotana fotsiny tsy azo atao rehefa avy eo a rehefa vita ny teny zareo tsirairay avy de zay vao ny teny am'izay namena fitenenina an'izay a Flora Valomanana de nanazava izy hoe inietsika iny a de ny pomba azy a sy mihoatra amin'ny pomba azy no mikarakarana iny fa tsy miainga amin'ny vatana avy any aminy ny rehefa avy eo a nameny fitenenana tsirairay avy a Andriamatoa Mafalo Olivier, Andriamatoa Rabenja sy ny tenako samy nanazava zany hoe ahoana ny fizotra n'le fifidianana ary everiko fa ny zava-dehibe tao anatin'le fifankalazao-kevitra de nanontany zareo hoe inona tsara ozy nitranga tamin'le confrontation natao niaraka tamin'ny CNI move ozy a nareo niala tao anatin'le toerana so ny CNI napiaton'le fivoriana de nitenenina moa zareo hoe tamin'ny 12 alina zany hoe larbi fola kamisy zany najanony ny CNI a ny confrontation fa raha ny dossier de confrontation nisy de efa ahitana indice hoe nisy zany a ny ataontsika hoe ny zavatra tsy nety atao anatin'ny fifidianana ny tsara fantatsika ny taratasy ny soniavin'ny CNI miaraka tamin'ny solotena ny candidat K25 de misy consensus zany hoe tsy mety manao soni zany ny CNI raha tsy fanarahana ny soratra apetraka ao anatin'le taratasy zay miaraka soniavina de manière contradictoire zany ny dikan'izay zany a hoe ny taratasy tao zany niaraka ny ekeniny be sy maro nefa le taratasy tao mazava be a fa nisy osika zany a le fifidianana raha hoe jereva amina kapobeany zany ny taratasy tao vitsy angamba ny taratasy tao a ataontsika hoe roapolo isanjato eo any angamba tsy nisy hoe remarque fa nivelan'izay a misy a le taratasy tao amin'ny CNI io le contradictoire tao amin'ny CNI de io a namenany zareo de somary gaga ry zareo fa maninona ary tsy nitoizana le izy ka ny CNI izy zay maika amoaka ny résultat ny zareo provisoire ny lakamisy de zay na tonga le izy hoe naantony zareo zany hoe le confrontation io zany a no resaka lehibe a tao tsara zava amitsika nametraka taratasy a tamin'ireo mpikambana groupe de soutien Madagascar reo a Flora Valomanana io taratasy io a soniaviny ary napetrany tamin'ny raika amin'ny 20 Desambra teo zany tamin'le fionana teo ohatran'izao le conclusion raika amin'ny 30 Desambra angamba zay raika amin'ny 30 Desambra azafady tamin'le fionana azafady ny ao anatin'le taratasy angamba tsy ovakiko tanteraka le izy fa misy andininy roa angamba ny tena ovakiko hoe aty amin'ny faraparany zany milazy misy point faraparany milaza ny Flora Valomanana hoe sokafako le izy a j'ai déposé à la haute cour constitutionnelle les plaintes sur les irrégularités nous accepterons la décision de la HCC haute cour constitutionnelle lui zany après la confrontation bureau de vote par bureau de vote en parallèle au contrôle de l'authenticité de la liste d'émargement signée du premier tour et du second tour bureau de vote par bureau de vote zay zany teboka voalohany de ny teboka farany indrindra milaza am'izao hoe je m'engage à éviter une autre crise et des violences à Madagascar. Nos actions pour la recherche de la vérité se feront paisiblement et strictement dans le cadre légal et constitutionnel. Rehefa nazo an'io ry zareo a de faly hoe nivakiny représentant Union africaine reo le nivakiko voto io navery nivakina zany atao masiny rehetra na de nazo le taratasy ary ny rehetra zany hoe ny terme teo moa zany hoe on prend acte monsieur le président de vos engagements zay zany ny terme nampiasaina tao ka tsy haiko raha nisy an'izany hoe nytenenina mafy sy ny karazany zany sofina izy atao aloha tsy narehan'izany ka tsy haiko hoe avy aiza
le resaka fa eto koa moa zany ny mpanelitsao a sy mipamorona no be deaibe zany hoe raha miainga amin'io zany de hitataratra hoe inona ny prise de position azy tsina anazy ny K25 sy ny candidat Marc Ravalomanana hoe manaiky ny vokatry ny HCC fa raha ohatra ka atao ny fampitahana ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana sy ny fampitahana ny lisy-pifidianana voasony tamin'ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa zay ve le izy zany satria misy manao indraindray matsiny misy manafoy resaka hoe anaika ny mivoaka amin'ny HCC tsisy resaka le toy ihany hoe raha ohatra ka inona sinona no mitranga de anaika ny vokatra amin'ny HCC mety hoe tsara mafisina kely ngamba zay ndray mato le izy angamba mazava tsara le nisoniaviny président Ravalomanana mazava tsara averiko tsara nous accepterons la décision de la HCC après la confrontation bureau de vote par bureau de vote en parallèle au contrôle de l'authenticité de la liste d'émargement signée du premier et du second tour bureau de vote par bureau de vote zany hoe ekena zany mivalim-pifidianana rehefa vita ny fanisana ny fijerevana ny bureau de vote par bureau de vote ary jerevana koa am'le liste satria misy le cahier d'émargement iny jerevana zany ny soni ny authenticité an'le soni tamin'ny premier tour sy ny deuxième tour zany comparena amin'ny second tour satria ao le osika be deaibe mipetraka bureau de vote par bureau de vote ina moa zany ny tena dika an'izay io aloha tsy hoe fialana voatsiary zay aloha zany tiana hazava fa fitedavana marina hoe d'ailleurs ao amboniny ao anatin'le teboka ao ambony zao ny tenin'ny Filoha Ravalomanana nous ne cherchons que la vérité sur le choix de la population. Cette vérité est le seul garant d'une stabilité politique à Madagascar. Nous invitons toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour chercher cette vérité et à lutter contre la corruption électorale. Zany hoe mazava tsara zany le cadre. Ny fipetraky le izy eny hoe le fahamarinana zany zay ny zavatra karohana amary toetra zay ho président io ninninona zany mivaly le confrontation de ho ekena am'izay fotoan'izay mary toerana zany zay filoham-pirenena io na iza ka le izy tsy hitako ny olana hoe zay rehetrarehetra zay ny hoe tsy misy akory ray volany hoe tsisy ray volany zay ataontsika hoe confrontation zay raha atao hoe raha miasa tsara hoe miaraka amina ekipa ataontsika hoe mitombona tsara tsy misy ray volany zany de vita ka le fomba fandaminana n'le tany sy fanjakana angamba zany zava-dehibe hitantsika tsara angamba ny anisan'ny olana lehibe koa ny de efa nanomboka tamin'ny taona 2014 zay ny efa nyteny hoe tsy mety io liste électorale io satria tsy mety mihitsiny le resaka le hoe olo-pirenena ao anatin'izy io azavaiko le izy efa ely zay tsy vo zao akory tamin'ny 2014 zay efa nanazavany io foana natonga nay nyteny hoe tokony aza maiky tsika amin'ny fifidianana tamin'ny 2014 le olana nefa mbola hitatsika fa mbola tsy mitombona foana amin'ny fomba nitondrana azy fa tsy maintsy satria moa le izy nyterena fotsiny le fifidianana eo tsy maintsy misy de tsy maintsy ianao zany miatrika le fifidianana fa ny tena marina ane de zao 33,51% vahoaka malagasy tsy manana état civil zany hoe reo olo reo zany rehefa feno mbala 20 taona tsy manana karapanondro reo olo reo miaina ao anatin'ny fokotany ahoana moa ny fanaovina osika liste électorale ao anatin'ny fokotany zavatra tsotra fanaovana an'le osika matetika zany reo olona malagasy ray amin'ny telo zany tsy manana état civil BDB zany ny fipetraky le izy le olona ao anatin'ny fokotany zay tsy manana état civil zay tsy manana karapanondro rehefa feno 20 taona de matetika reo zany matetika olona mahantra ianao zany mieritreritra hoe iraha soa zay manasa lamba miaraka amiko iny de matora soa miaraka manasa malamba miaraka amiko zany de hoe efa manana zany izy karapanondro diso zay ho an'ny fokon'olona ho an'ny fanjakana fohy be rehefa tsy manana état civil tsy olo-pirenena ianao de tsy manana karapanondro zany ianao rehefa aveo
ho an'ny fokotany kosa zay olona mandony adidiny ka manana trano mazava ao anatin'le fokotany de ekeny fokotany olo-pirenena rehefa mandoa ny adidiny izy de mahazo ny karne pokotany iny olona iny olona mahantra iny olona iny rehefa aveo rehefa tonga le fanisana le hoe recensement électoral de iny olona iny azagagy anao raha mahita azy hoe manana numéro ana karapanondro anatin'le fokotany nefa iny olona iny zany mahafantatra fa hoe izy tsy manana karapanondro fa matetika iny olona azadiny fa fiainan'iny olona iny eo amin'ny fokotany rehefa mifokotany zany tsy mameazy taratasy tsy afaka mianatra koa ny zanany de iny olona iny zany natao hoe réserve électorale réserve de voix électorale zay ny le manipulation ary zay natonga an'le karapanondro be deaibe mivoaka tao amin'ny direction ny imprimerie nationale ary ny directeur ny imprimerie nationale ataoko ty ny teny tamin'ny onjapeo rehetra hoe nisy 500 000 carte d'identité nationale lasa tsy fantatra zay nanjavonany ka le izy zany zavatra tokony hazava amitsika de tsotra hoe nanao tsika recensement général de nanao koa tsika recensement ny électeur reo alaky roa mitambatra reo teo amin'ny 50 millions de dollars amin'ny volalany nefa raha nanao tsika opération carte d'identité nationale biométrique tsy misy akory 25 millions de dollars ny lany ary vao isa avokoa malagasy rehetra manerana Madagasikara de eo zany le hoe za tsy milaza hoe tsy ilaina le recensement général aloha azavy zay fa za kosa miteny hoe misy priorité tokony natao zay ny fomba ny sécuriser an'le liste électorale satria hoe tsika hiatrika élection présidentielle zay zavatra goavana ho an'ny firenena le olana lehibe zany ny fiabilité an'le liste électorale mihitsy tsy fiable atramby voalohany satria misy olona zany tokony tsy fidy lasa mifidy de nisy tamin'ny toerana sasany ny président fokotany zany micertifie hoe ty olona ty tompoko de manana carte d'électeur fa ty olona ty very ny karapanondrony ka avela mifidy nisy an'izany anie tamin'ny premier tour indrindra nisy an'izay de le izy zany nateto Antananarivo raha nisy an'izany nateto Antananarivo ary vao maika zany tany amin'ny toerana lavitra tany ka le olana lehibe zany akoatran'le ataontsika hoe manipulation sy fraude mety nisy à partir an'io ne zany le réserve de voix le milalao zany hoe le liste électorale mihitsiny zany ny fiabilité ny liste électorale no tsy mipetraka satria olona tsy manana karapanondro zany lazaina fa manana numéro ana karapanondro iny olona iny azadino averiko tsara olona mahantra ao anatin'ny fokotany ny fiainany rehetra miakina amin'ny fokotany ka rehefa apetraka amin'ny fokotany ao ny anarany hoe manana karapanondro izy tsy afaka miteny izy tsy andeha hiteny izy satria ny fiainany ray amantolo io fokotany io sisa maha olombelona azy fa ively am'izay izy de araky nirandrema hoe na ny rahalahy Bekoto hoe zanakindrema tsy toiziko le hira fa le izy angamba zavatra tsotra zany le fipetraky le izy hoe ao anatin'izay ny rehefa niona zany tamin'le communauté internationale ny tiako azava amitsika zany rehefa niona tamin'le groupe de soutien international ny zavatra hitako fotsiny zany no de tsy piako hoe ny ambassade russe sy ny ambassade turque zao tsy hitako tao zay moa zany tsy nametraka an'le fanontaniana fa fanontaniana mety mipetraka hoe fa minona moa zareo tsy tao fa akoatran'izay ny firenena lehibe ohatran'ny États-Unis, Allemagne, Union européenne, ny bilatéral sy multilatéral zany Union africaine mazava ho azy izy tany amin'ny février ny Corée du Sud, Japon, etc. Grande-Bretagne, et Maroc, Algérie, etc. etc. tao daholy ny tany afrikanina rehetra aloha tao daholy ka le izy zany ny tiako resana zany de zao le raharam-pirenena efa mangotraka tsy tokony angamba bola ataontsika hoe asina siran'le izy ny ronono efa mangotraka ho izy ny naman'izay ny tafika hony efa andrefa tanàna ka tsy mbola ampina sira angamba le izy hoe ampisolafaka ny tany sy ny fanjakana ka le izy fijeriko azy hoe
everiko fa samy tompona ndraiky sy tsika menakavy ny tsy azoko fotsiny zany ankehitriny ny communauté internationale laza mazava fa manifestation anankiray a tsy misy a vakitrano tsy misy a herisetra tsy tanzareo ny olana mazava tsara ny teniny tao anatin'le fivoriana tsy any mihitsy ny olany zareo ny mahavarina mitandro ny filaminana indray a lasa manao a ataontsika hoe miopefy ny prime ministre ny tompona andraikitra voalohany amin'ny maintien de l'ordre aleo azavy zay ny exécutant zany a ny préfet fa ny prime ministre ny tompona andraikitra voalohany a rehefa miresaky tsika maintien de l'ordre io resaka maintien de l'ordre io a zavatra sarotra io sy saripady hoe tokony misy fifanarahana fotsiny amin'ny zay mikarakara manifestation sy ny mpitandro ny filaminana hoe fomba andaminana zany a ny filaminana anatin'le raharazana fa tsy tokony ny ataontsika hoe ny tompona andraikitry ny filaminana indray no miantsy ny vahoaka amin'ny fanipazana lacrymogène etsy sy aroa lasa mivadika tanteraka ny notion na maintien de l'ordre mihitsy neny tokony miove ary io a mahavariana hoe ahoana moa le notion na maintien de l'ordre misy zany a notion maintien de l'ordre ve tamin'ny volana avril 2018 de misy fe zany a notion na maintien de l'ordre amin'ny janvier 2019 satria situation tsy de mifanalavitra ane le situation satria azadino ane fa ty zany a olona ataontsika hoe maneho ny heviny a momba ny resaka fifidianana mandra-piandra ny HCC a amoaka mivoaka mpifidianana sy mifomba fijeriny azy satria ny HCC zany ny juge électoral ary tsisy recours aorina ny HCC zay zany le fipetraky le izy everina zany fa hoe tsy hitako ny olana fanao eran'izao tontolo zao ne zany hoe misy manifestation zany a ataoko ty tany États-Unis ne nisy manifestation rehefa lany ny président Trump hoe tam'izany fotoana zany rehefa mivoaka ny résultat ny atsika zany mbola alohan'ny résultat fa le izy fotsiny a tokony atao fotsiny zany zay isiny ny filaminana mba tsy isiny fandrombana le terme hoe anti-pillage ary marina le tokony apetraka hoe dispositif anti-pillage zay dispositif anti-pillage sy ny olona mety miopefy ao anatin'le ataontsika hoe manao le manifestation zany zavatra zany mila fandaminana fa mampieritreritra ihany le izy hoe misy démocratie firy vitesy moa zany eto Madagasikara rehefa iza zany a mahazo milahatra ohatra zany tamin'ny avril 2018 de rehefa iza zany a tsy mahazo milahatra eto amin'ty tany tsy fanjakany ty de hoe tsy mahazo maneho ny heviny zany a ataontsika hoe akalamanjana hoe ny situation mitovy a position roa samihafa ny raisin'ny préfet azadino averiko tsara ny préfet miexécuté amin'ny baiko azony avy any amin'ny lehibeany zay ny baiko voalohany a avy any amin'ny ministre l'intérieur ny lehibeany ambony indrindra de ny ministre ny prime ministre azadino a fa ao anatin'ny décision ny HCC tamin'ny démission ny filoha teo aloha era Rajaonarimampianina de mazava be a fa ny président ny république par intérim de tsy chef suprême ny armée mazava zany a ny dikan'izay hoe ministre ny défense zany a lasa mitombo zany ny fahefany raha ny resaka hoe mikasika ny armée ny resahantsika ma responsable amin'ny premier ministre de aty amin'ny sécurité publique sy maintien de l'ordre satria izy ny lehibeany émonaty lehibeany émonaty a rehefa avy eo ny leader opérationnel ny commandant gendarmerie de mazava tsara daholo zany le responsabilité rehetra amiko koa ny zavatra nitranga am'izao fotoana maty am'ty resaky ty ny émonaty satria mazava zany androany fa tsy mitovy ny position any tafika sy ny aty amin'ny gendarmerie sy ny police nationale zay mikarakara ny sécurité publique sy ny maintien de l'ordre hoe rapitso zany a tsy maintsy jerevana tam'le etsika sabotsy io tam'le etsika nanomboka indrindra tamin'ny latsinainy makaty tam'le nandravana latsinainy 2 décembre makaty satria le izy eny tsy rehefa manifestation anankiray eny tsy misy herisetra de tokony hoe tsy hitako zay tsy autorisena azy hoe
le resaka maintien de l'ordre io manko ny tenanay mba lehibe any renseignement iny nandritra ny fotoana tamin'ny andro ny président Albert Zafy. Donc mba misy notion fantatra ihany raha mikasika an'izy io. Le olana lehibe mazava be ny zany c'est plus une approche politique mahatonga le refus zany an'le manifestation satria matahotra zany zareo hoe raha be dehibe le olonao sao de hoe mi-influencer zany ny fomba décision ny HCC le olona be dehibe de atao zany zay réprimena an'le expression démocratique zay ny le izy fa mandainga zay milaza fa ny communauté internationale contre les manifestations. Amarantsika anazy zany tonga de farantsika am'le resaka communauté internationale le izy Andriamatoa Serge Zafy Mahova misy fomba fijery zay milaza hoe na tiana na tsy tiana ho an'ny firenena oatra Madagasikara de tsy maintsy zay fanapahan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena zay anome tsindry-bokotra ohatran'ny hoe tany am'siny sy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona tsy maintsy zay ny hipoitra eo. Mitombona ve zay raha fijerinao sa resaka tiana atavy? Mitombona tsy mitombona le izy satria zao ny Rosianina zao niditra salalina be tamin'ity fifidianana ity tsy ny fanjakana Rosianina akory fa ny groupe d'intérêt économique Rosianina nanona candidat izy tamin'ny premier tour de misy olona candidat kely 10 nampanaoviny soni taratasy rehefa aveo rehefa hita fa iny candidat iny tsy tafavoaka lasa izy nanona candidat anankiray hoe tamin'ny second tour zay tsy ka 25 donc tsy maintsy ny ray zany ny toanany. Ny tiako resahana zany hoe ny niditra lalina zany ny Rosianina tamin'ity fifidianana ity zay koa zany aloha ny tiako tsy pihana tsara. Nanoana olo very zareo tamin'ny fiodinana faharoa? Nanoana izy candidat tamin'ny fiodinana faharoa. Zay tsy ka 25. Zay tsy ka 25 mazava be ka 25 ane nanambara foana hoe ny azy de ny bailleur de fonds traditionnel ny ara iasa aminy ny azy zany mazava tsisy petina zany ny azy ny choixany le izy zany eo ambony lohana tany mahantra oatra Madagasikara de misy zany ataontsika hoe groupe d'intérêt avy any am'ireo tany lehibe reo hitatsika zany fa misy miaraka amin'ny bailleur traditionnel de nisy niaraka tamin'ny Rosianina ohatran'izay zany ny fipetraky ny lalao raha jerevantsika zany le fifidianana teo ka le izy zany ao anatin'izay lalao zay hoe aiza ho aiza fiandranam-pirenena malagasy hoe anjaratsika miaro amin'ny fiandranam-pirenena malagasy ny souveraineté atsika zany fa le olana ane ny souveraineté atsika ane efa ela ny nadino ny tiako resahana hoe ny frontière eto Madagasikara de ny port sy ny aéroport ohatra nefa ny port ny aéroport tsika société privée nametsika isécuriser ny aéroport tsika ary ny vola tsika ihany nanajaina tsika so mata io vola tsika ihany nanajaina tsika satria tsika zany mandoa vola amin'ny hoe sécurité portuaire rehefa mividy billet d'avion de ny vola tsika nanajaina tsika zany hoe efa ela zany tsika ny varotra mialatsiny amin'ny teny an'izay ny fiandranam-pirenetsika resitsika fotsiny koa ny asan'ny douane amena koa le izy société privée hoe aiza ho aiza zany fiandranam-pirenenatsika société privée andanareo makany Frantsa raha hoe omeny zareo société privée ny douane zareo na société privée vahiny no resaka société privée vahiny resaka fa tsy société privée gasy zay le tokony azava hoe zareo zany mahafantatra no anaty vilanytsika no tsika zany ane dangereux zany ka ny azy zany rehefa miresaky tsika hoe le fifandraisantsika am'ireo isy influence amin'ny voka-pifidianana ve ny fifandraisantsika am'ireo pray ombinatoka amintsika ireo zay le mety misy tsy misy miakina amin'ny tsirairay misy ndraindray tsy mifandraisana no miakina mifandraisana ndraikitry ny tompona ndraikitra malagasy mampisy na tsy mampisy azy fa rehefa le tompona ndraikitra malagasy mivarotena de mazava ho azy misy fa rehefa ny tompona ndraikitra malagasy mijoro mazava ho azy tsy misy raha raisitsika ohatsy zone économique spéciale fivarotana ny tany sy ny fanjakana
safidy politika safidy politika zay eny ary ny androany loha mifarany eto angambany andriamato serge zafy mahova mbola betsaka ny zavatra azo resana amin'ny fotoana manaraka fa de misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika indray a de mirary soa atsika any atokantrano any a mametraka ny veloma mahafinaritra tompoky lahy sy tompoky vavy misaotra ny mpiaino dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika